omaly no nialan-tanindrazana ny azo an'i Genève, Suisse ireo solombam-bahoaka ampoly niatrika ny fivorian'ny parlemanta maneran-tany fa raika amin'ny 30 toto-saina ny toerana manomboka amin'ny 12 Oktobra ho avy izao ka hifarana ny 12 Oktobra. No ity fivoriana ny Genève ity no antony tsy naharaikitra ity ilay fivoriana tsy ara-potoana saika andinina ny sata manokana amin'ny fiainantananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy Be ary ihany koa ny lalàna ametra anisan'ny commune Vaovao eto amintsika. Ny efapolo isanjato ny volam-panjakana no nambaran'ny Premier Ministre vavaodikodina hatramin'izay 10 isanjato na 7.7 faingo 7 miliara ariary tamin'ireo fandaninan'ny volam-panjakana mandalo teto amin'ny contrôle financier hatramin'ny faran'ny volana avrily 2024 no nambaran'izy ireo fanotsipany aiza ho aiza hatramin'izao ny anaran'ireo olona nanao izany fanodikodinana izany. Tsy misy ireo station valopolo voalaza fa nakatona nandritra ny tetezamita hoy ny ministra ny serasera androany. Manomboka ny alatsinainy izao ny fizarana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Azo ambara kosa fa tsy mena tamin'ireo namana mpanao gazety hafa ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana eto amin'ny KOLO TV KOLO FM profon'izany ny vokatra azon'ny namana sitraka ravony Arsan sy Hilda Sinzo tamin'ny fiofanana formation des jeunes journalistes izay ny farana androany. Tsy azo atao intsony ny mampiasa arona sachet vita amin'ny plastika eto Madagasikara manomboka tamin'ny taona 2014 raha nitapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata farany teo. Antony ara-pahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana no nandraisan'ny fanapa-kevitra io raha nambaran'ny télé-général ny tontolo iainana androany. Etsy akila ny vokatra vita amin'ny plastika hatramin'ny 10 taona eo no vokarin'ireo indostria misafita eto Madagasikara isa taona ka ny 10 isanjatony izany sachet plastika avokoa. Any ivelany miorkoditra États-Unis sy ny firenena Europeana noho ny fianaka ny valanaretina Ebola. Etsy akilany tsy maintsy mandalo fitiliana amin'ny scanner termika ireo mpandeha rehetra avy amin'ireo firenena afrikana voakasika ity aretina ity amin'izao fotoana izao mialohan'ny hidirana amin'ny faritra États-Unis. Ny andindiny izay avy hatrany. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, misy tsika koa miaraka amin'ny chaîne. Ny 10 septambra hatramin'ny 14 oktobra, tonga vaingana makasolo kely amin'ny station Shell. Raha mividy 10 alina na mihoatra, dia mahazo kit scolaire iray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isan'andro, mahazo tapakila andraisana anjara amin'ny tombola ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isaky ny asabotsy, mahery ny arivo ny kit scolaire ho zaraina. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Roger Koul, les 10 et 11 octobre 2014, à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Horace Cassian, vous invite à participer aux assises pour un meilleur développement des compétences dans le secteur TIC. Prenez part aux 2 jours de débat, discutons et échangeons entre pairs et experts. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Le voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé.
Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy diany indray nytokantrano ao amin'izao takarivo izao manasanao indray aranaraka ny vaovao eto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny asa fanaovan-gazety azo ambara fa tsy mena mita amin'ireo namana mpanao gazety hafa ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana eto amin'ny KOLO TV FM porofon'izany ny vokatra azon'ny namana sitraka Ravony Arsan sy Hilda Sinjota amin'ny fiofanana formation des jeunes journalistes izay ny farana androany no tanterahany tetsy amin'ny hôtel Colbert io maraina io ny lanonana namoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy teo ambany fitarihan'ny FES fanadihadiana. Sarotra manao fanadihadiana lalina eto amintsika noho ny olana samihafa mifandray amin'ny loharanom-baovao. Eo ihany koa ny tsy fahatombana fepetrahiana mpanao gazety malagasy, ara-bola sy ara-pitaovana ary ara-piantohana. Na dia eo aza ny finiavam-panao gazety, saika avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa ary ireo rehetra voakasiky ny tranga iray izay mametra-panontaniana am-piarabelona amin'ny fototry ny olana. Nomen'ny Fondation Friedrich Ebert Staftunga fiofanana hiatrika sy hiotr' izany olana izany, ireto mpanao gazety 420 mianadahy ireto. Nampianarina hitady ny vaovao ho fanomezana fahafapo-ny vahoaka ahafantatra ny zo sy ny andraikiny. Sarotra ho ihany mahazo ny vaovao satria maro ireo fanontaniana izay heverin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny fa tsy tokony hanomezana valiny ny vahoaka sy ny mpanao gazety na dia fantatra mazava tsara ara fa tokony ho mangarahara amin'ny vahoaka satria izay moa no zavatra ilaina amin'izao fotoana izao hoe ny fitantanana mangarahara tsy ampy an'izay fangaraharana izay ny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny tombony traikefa ahafahana mikalo vaovao amin'ny fanajana ny etika amin'ny asa fanaovan-gazety, ny tombony koa ny fahalalana, mpampiofana malagasy vahiny maro no ampiofana. Taorian'ny fianarana mafy ny 4 miantaona, narahana fanadihadiana ho fampiaran'izany teto Analamanga sy tany Atsimandrefana. Ny mpanao gazety avy ao amin'ny radio Don Bosco no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fampiaran'izay natao. Ny zava-dehibe anatin'ny radio dia ny élément sonore ka sarotsarotra izany no mitady hoe mampiteny sy mampiteny olona anatiny izay radio izay zany hoe izao marina ilay zava-marina avoakany. Tena sarotra zany manao interview amina radio indrindra miresaka investigation satria ilay izy tsy mijanona journalisme conventionnel azy fotsiny fa mitrandraka zavatra misikotra any amin'ilay olona mihitsy zany dia somary azo lazaina hoe mihidy ny loharanom-baovao amin'ny ankapobeny raha ny resaka asa fanadihadiana lalina investigation amin'ny asa fanaovana gazety zany eto Madagasikara. Ny namana mpanao gazety Hilda Sinjota avy eto amin'ny KOLO TV FM kosa no nitana ny laharana faharoa. Mbola isitraka Ravony Arsan avy eto amin'ny KOLO TV FM ihany koa nahazo ny laharana fahatelo. Ny tontolon'ny fitrandrahana Fasimainty any Atsimandrefana ataon'ny orinasa Toliara Sands no nanaovan'izy ireo fanadihadiana tamin'ny endriny roa samihafa mikasika ny fanarahan-dalàna sy ny fiainam-bahoaka. Nandritra ny fiofanana farana ataon'izy ireo. Nampitombo fahalalana momba ny teknôlôjia vaovao ihany koa ny FTJ 2014. Mbola isy ny andian'ny FTJ 2015 hijanona eo amin'ny 220 hatramin'ny 530 taona ireo mpanao gazety afaka mandray anjara amin'izany. Andehanao fiofanana any Allemagne ny major de promotion amin'ny Titanty. Ny mpanao gazety rehetra amin'ny KOLO TV FM moa dia miaraba manokana ireo namana mpanao gazety 3 mianadahy sy sangany ireo. Fa eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany io zaraina manomboka amin'ny alatsinainy avy izao ny karatra maha-mpanao gazety matianina ny fifidianana tahaka izay natao tamin'ny fifidianana solitena ny mpanao gazety eo anivon'ny senita ihany koa no atao amin'ity fifidianana ny olavitry ny mpanao gazety ity raha ny fanazavana ny mpikarakara nandriana rajansan. Efa tonga eo ampelantanan'ny ministera ny serasera amin'izao fotoana izao ny maketin'ny karatra maha-mpanao gazety matianina.
kelikely kokoa raha oharina ny teo aloha ny refin'izany karatra izany. Rahampitso no amarana ny fampidirana izany anaty printy. Etsy andanin'izay nefa iray andro milohan'ny fehimpotoana farany ilatsahako fidiana ho lavitry ny mpanao gazety. Bulletin tokana ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana raha nitapaka tamin'ny fifampiresahan'ny mpikarakara sy ny ministeran'ny serasera. Ity farany izay niteraka resabe teo amin'ireo samy mpanao gazety tato ato. Tsisy idira ministera iny fa zavatra fanapakevitry ny commission électorale. Io moa tamin'ny voalohany dia izay aloha izy bulletin unique fa nieritreritra angamba ry zareo fa hoe anahirana ny anotan'ilay bulletin unique no resaka arabola zany. Dia izay nahatonga sasatrasana amin'izareo araka ny fanazavana azonay nieritreritra hoe aleo ny candidat no hiantoka an'ilay bulletin. Nefa rehefa fampiady hevitra ny olona satsokajy anatin'ity sehatry ny fampahalalam-baovao ty dia resy lahatra ihany hoe aleo ihany tanana ihany le bulletin unique. Sady zay raha teo koa moa no voafaritra avy tena amboalohany amin'ny fanatantarana le fifidianan'ny filohan'ny olavitra mpanao gazety sy izay mpikambana ao. Efa misy ny didi-pitondrana mamaritra ny fifidianana ho lavitra raha ny fanazavan'ny ministeran'ny serasera. Antony tsy jaban'izy ireo amin'izany fifidianana izany. Fanampina amin'ny lafin'ny arabola sy ara-pitaovana fotsiny no ataon'izy ireo. Nanamafa nefa ny mpanao gazety ao anatin'ny voamera mpikarakara fifidianana fa entina ikarakarana fifidianana ny vola alaina amin'ny candidat. Tany amboalohany dia nieritreritra ny commission fa tsy tokony izy zany le vola aloha amin'io fifidianana io. Nefa rehefa nandeha teny le fanomanana no ny fahasarotan'le fifidianana dia nanapa-kevitra zany izahay hoe misy fandraisana anjara alohan'ny candidat tsirairay avy ho fandraisany anjara amin'ny fampandehanana an'le fifidianana satria maro be le zavatra karakaraina ny ministera raha teo tsy mandray anjara mihitsy zany amin'ny fanampiana rabolan'le commission amin'ny fanomanana ny fifidianana. Ifanosehana noho izany ny fanaterana antota taratasy filatsahako fidiana Rahampitso amin'ny 9 Novambra ho avy izao ny fandatsaham-bato ary eny amin'ny centre de presse malagasy ny birao mpifidianana ho an'Antananarivo raha toa ka misy 520 izany manerana ny Madagasikara. Izy kosa ny déléguén'ireo candidat isaky ny birao mpifidianana izay anara-maso sy hiara-ampita ny valim-pifidianana aty Andrenivohitra. Famboly amin'izay tontolon'ny serasera izay hatrano voaresaka foana hatramin'izay nidirana tao tanatin'ny Repoblika faha-efatra ny tokony hamerenana ireo haino aman-jery nakatony fanjakana tamin'ny fotoana ny tetezamita nilaza kosa ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana androany fa tsy misy izany haino aman-jery misy 20 nakatona izany ny tsy azo lavina ny eto Antananarivo aloha fantatra fa isan'ireo nikatona ny radio fahazavana ny radio fototra raha tsy ilaza fa tsy izay teto Andrenivohitra fotsiny ihany fantatra ihany koa fa nisy tany amin'ny nanipika mazava nefa ny ministra Reboza Mahafurina Cyril fa tsy voaporofa akory ny fisian'ireo haino aman-jery nakatona ireo fanampanazavana. Tsy ampivolana rehefa nisy fiovana tao amin'io masady io tonga tao ministera tokony raikitra tamin'izany ary milaza babomaso am'izay mialatsiny amin'ny ministra fa tsy fantatra anay mihitsy tsy misy iovanim-polo. Tanareo le gravité-n'izy efa miaina anatin'ny fahasahiranana vahoaka malagasy satria miteny an'izany le masady mitory an'izany era zao tsy toy zao fa rehefa angatahanao am'izay hoe aiza le vanim-polo tsy misy. Firy ary nisan'ireo lisansy izay nahaton'ny fanjakana raha ny fanampanazavana azo hatrany dia tsy haino aman-jery avokoa ireo voalaza fa 20 ireo fa nisy lisansa izay nomena nefa nahaton'ny fanjakana taty aoriana. Fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika omaly no niala tanindrazana ny azo an'i Genève, Suisse ireo solombavambahoaka ampolo niatrika ny fivoriany parlemantera maneran-tany fa raiky amin'ny 30 toto-saina any an-toerana manomboka ny 12 Oktobra ho avy izao ka hifarina ny 17 Oktobra no ity fivoriana any Genève ity no antony tsy naraikitra ilay fivoriana tsy ara-potoana saika andinina ny sata manokana amin'ny fehana Antananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy-Be ary ihany koa ny lalàna ametra ny isan'ny komina vaovao eto amintsika Andry Rarsan. Odinina amin'ny fivoriana faraka amin'ny 30 ny ireo parlemantera maneran-tany atao any Genève ny fivoriana Madagasikara indray ny ny fikambanam-be ny parlemantera tany any io alina ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny sekretary jeneraly ity androm-panjakana ity no hiazo anaraka ireo solombavambahoaka malagasy efa ny toerana.
mandritra ity viviriana ity no andinina mety iverenan'i Madagasikara ao anatin'ny fikambanam-be ity. Tsy misy ny mangarary eo anivon'ny antenimieram-pirenena mahakasika ity dia atao any Genève ity. Maro amin'ireo solombam-bahoaka no tsy mahalala marina ny antony dian'ireo namany. Misy mihitsy aza no tsy mahalala ny fisiny izany. Tsy ampy ve izany ny fifaneraseraany eo amin'ny samy solombam-bahoaka. Mbola maro amin'ireo solombam-bahoaka no tsy eto an-drenivohitra fa mbola any amin'ny faritra na halany azy ireo amin'izao fotoana izao. Niezaka nikaroka fanampim-baovao teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny mpanao gazetiny KOLO fa tsy nisy afaka nandray ny tompony andraikitra rehetra fa nilazany mbola sahirana manomana ny dia na dia tao an-toerana any azy. Tsy fantatra mazava noho izany ny tena isan'ireo solombam-bahoaka namonjy ity toerana ity. Firy amin'izy ireo no nahazo fanasana. Nisy ve ny anto tena amin'ny mahazava-dehibe ny iverenan'i Madagasikara indray ao anatin'ny fikambanam-be fa nytaniana maro toy izany no tsy nahazo ombaly mazava teny an-toerana. Tsy ainom-baovao ny avy eo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mahakasika ity resaka fivoriana any ity. Mbola eto izy aloha amin'izao fotoana izao saingy tsy afaka mandray ny mpanao gazety araka ny nambarana. Toy izay ihany koa ny anivon'ny sekretera jeneraly antenimieram-pirenena izay manana solotena ihany koa hanatrika amin'ity fivoriana atao any Suisse ity. Misy ihany koa ireo karazana komisiona maromaro izay ahitana solotena avy amin'ny solombavam-bahoaka avy aty Madagasikara. Raha mifantatra dia ampolo mahery eo ireo solombavam-bahoaka malagasy ireo no hanatrika izany fivoriana atao any Suisse izany. Raha antaniana nefa vaovao mahakasika izany dia tsy misy afaka manome fanampanazavana amin'izany vaovao izany ny ety amin'ny antenimieram-pirenena. Fa mahery ny 500 tapitrisa ariary ny vola avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fantanterana ny fivoriam-be momba ny fanabeazana, fanovana ny rafim-pampianarana ary fampidirana ny teknôlôjia nomerika na édition numérique ao anatin'ny fampianarana ireo ny votoatin'ny fitoanan-doha momba ny fanabeazana na convention nationale de l'éducation nanomboka omaly Tetsivato ary tsy farana raha tsy ny zoma ho avy izao fanatetiana. Afaka nanatitra ity convention ity avokoa ny tsirairay noho ny tsy fisian'ny sivana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Raha ny fanazavana azo tsy fantatra mazava ny momba ny vola tamin'ny fanatanterahana ity fitoanan-doham-pirenena ity saingy 500 tapitrisa ariary kosa ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny vola ikarakarana fitoanan-doham-pirenena dia vola avy amin'ny mpiara-mombonantoka rehetra izay miara-miasa amintsika. Misy ihany koa ny vola izay raha lazaintsika hoe vola ny firehan'ireo mpandray anjara dia ny antotena mpandray anjara dia misy ihany koa mba izay sendra voatsiram-pontarana no ministera. Ny vola tsirairay moa sarotra mievalue azy tena ohatrinina satria ny raha raisika avy eo firehan'ireo mpampianatra eo zao ohatrinina ny anjara raisin'reto mpiara-mombonantoka reto koa ohatrinina fa dia ny fahanomborana ilay izy ny vola natokany ministera fotsiny aloha ho an'ny fikarakarana raha hoe ny vola natao ministera dia manodidina eo amin'ny 500 tapitrisa ariary 150 millions d'ariary. Loha hevitra no hovoaboasana eto mandritra ny 3 andro ny tanjon'ny fanabeazana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara, ny kalitaon'ny fanabeazana, ny fanabeazana mampiaty sy misokatra ho an'ny rehetra ary ny fanjakana tsara tatana sy ny fanabeazana. Raha tsy ahivina ny politika ny fanagasiana no isan'ny takin'ny Saint-Pama na ny sendika'ny mpampianatra eto Madagasikara manamafy izany ny mpampianatra teny malagasy iray. Za tsy hoe averina ahoana moa izy fa tokony raha mandinika ny manana azy kelikely tokony mampiasaina ho teny eto mampianatra ny teny malagasy. Za tsy miteny hoe averina ny fanagasiana fa misy taranja ampianarina amin'ny teny malagasy. Tsy famerenana fotsiny amin'izay fotoana izay fa misy fomba fijery vaovao amezana asina, amezana fitaovana, amezana famolavolana mpampianatra ho afaka mampiasa an'izany ary fiarahamonina manontolo hanome lanja ny olona mahay teny malagasy. Zay vao andeha Etsekilany ny votra nandritra ny filakevitry ny minisitra no tanterahana omaly ireo anaran'olona no tendreny tantana ny Draina amin'ireo faritra 20. Ny Draina any amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy Sofia no mbola tsy notendrena. Raha ny androany, andro faharoa nahasarika ireo mpandray anjara betsaka ny komisiona momba ny fanatsarana sy ny fanomezan-danja, ny rafim-pampianarana, ny fanatsarana ireo olona mandray anjara mivantana amin'ny fanabeazam-pirenena ary ny komisiona mandinika manokana ny teny hoentina ampianarana.
nambaran'ny prime ministre fa ny efapolo isanjato ny volam-panjakana no voahodikodina hatramin'izay folo isanjato na 7.7 faingo 7 miliara ariary tamin'ireo fandaniana ny volam-panjakana mandalo teny amin'ny contrôle financier hatramin'ny faran'ny volana aprily 2024 no nambaran'izy ireo fa notsipahiny hatramin'izao anefa dia mbola tsy heno sy fantatra anarany ireo izay nanao izany fanodikodinana izany. Manao namarina ny fanaraha-maso ny fandaniana ny volam-panjakana ataon'ireo contrôle financier. Andry Larsan. Ny totalim-pandaniam-bola nataon'ny fanjakana hatramin'ny fotoana io dia nahatratra 7.7 faingo 2 miliara ariary. Izany hoe tahapahavitana 5.20 faingo 800 raha oharina tamin'ny vinavina. Mizara telo mazava ny fanaraha-maso dia ny a priori, ny en cours ary ny posteriori. Isan'ireo sazy raisy ny contrôle financier amin'ireo tsy manaraka ny fepetra fandaniam-bola-panjakana io fitsipahana na rejet sy anomezana lalana ny tompona ndraikitra moany io vola io ankoatra ny fampiakarana andraraina ny ivy ministera amin'ny vola mivantana. Ny maranisy tamin'ireo tranga na tonga ireo fitsipahana ireo dia ny imputation budgétaire en cours. Mampikaikay ny olom-pirenena ny fahinoana ny fanodikodinam-bola-panjakana ataon'ireo mpitondra fanjakana ambony. Hatramin'izao mbola tsy mazava ny mahakasika ireo vola-panjakana 700 ny teti-bola nolazain'ny prime ministre fa voahodikodina. Tsy mazava maro ihany koa ny fomba fanaraha-maso ataon'ny sampana mpanaraha-maso ny fandaniana sy ny fitantanana ny vola-panjakana na ny contrôle financier izay tompona ndraikitra ambony. Mengeva amin'ny fepetra misy apetraka ny lalàna velona ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola-panjakana fa tsy atao foana. Misy ny atao hoe circulaire d'exécution budgétaire isa-taona tsy maintsy arahany androm-panjakana rehetra sy ireo ministera tsirairay avy amin'ny fandaniam-bola-panjakana. Marché contrôle ny ankapobeny mihitsy ho anay contrôle zany dia midika avy hatrany zany fa misy zavatra atao référentiel no isika. Misy zavatra zany hoe ity ny eo dia ahoana ty zavatra ty, zay ny contrôle. Io référentiel io mety ho texte io, mety hoe fanaraka ny texte avy ty dossier tonga eto amiko ty, alefa ty amin'ny service ty. Mety ho prix io, hoe fanaraka amin'ny zavatra amidy eny tsena amin'izao fotoana izao hoe ty prix ty tsy ataotao foana zany contrôle zany fa tsy maintsy misy hatraingana, tsy maintsy misy référentiel foana. Raha tsisy an'izay tsy contrôle zay. Asa teny hoe amin'ny teny frantsay ngao misy teo aloha inona ny contrôle dia hoe contre-rôle. Tsy miasa irery ny mpanara-maso ny fandaniana ny vola-panjakana fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa eo amin'izy ireo. Mety ny avany le dossier, maka instruction izy, ahoana ny atao amity. Dia rehefa tonga avany, ok avany le izy mety ny dia ty fotsiny aloha ny tonga voalohany. Dia ty zao misy parafin'ny fiaraha-miasa ohatran'izao. Ny fisian'ny fifanipahana ao anatin'ny lalàna misy mazana no olana trehan'ny sampandraram-panjakana ity. Ohatra ny raisina tamin'izany ny trangany anivon'ny anteny mera-pirenena mahakasika ny fitsipika anatiny mifehy azy ireo amin'ny fitantanam-bola ao aminy. Ao amin'ny règlement intérieur-nareo voalaza fa hoe ny président moa zany manana fahefana ny alalana amin'ny fitantanam-bola dia hoe any vice-président ihany izy. Nefa avy eo misy questeur. Ny questeur natao izay mihitsy ny tena asana questeur hoe katana vola. Ty zany hoe tokony ampitovina arak'izay amin'ny règlement intérieur. Hatramin'izao na dia misy azy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Bianco sy ity sampandraram-panjakana manara-maso ny fandaniana sy ny fitantanam-bola-panjakana ity dia tsy mbola nisy anarana tompona ndraikitra nanaovana fanadihadiana fantatra mahakasika izay nambara ho nanodikodina ny 700 ny teti-bola-panjakana. Sehatra roa lehibe no manara-maso ny fandaniana sy ny fitantanam-bola-panjakana ity. Midika izany fa tokony tsy hisy intsony ny fisiana tompony ndraikim-panjakana afaka manodikodina ny vola-panjakana. Fa mitokosa ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany Bekady Valy, Masoivony Georgie no nanatra ny taratasy milaza ny fiasany eto Madagasikara. Teny avoaloha androany ny lafiny ara-kolontsaina sy ny ara-politika no tena iompana ny fiara-miasan'ny Georgie sy Madagasikara. Izy no Masoivony firenena Georgie voalohany eto amintsika. Efa nisy hatramin'ny taona 2024 ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny rotonta fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fambolena no fantoana bebe kokoa araka ny taratasy fangataham-piara-miasa nataon'ny minisitra ny toe-karena georgienne ny taona 2024. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny angovon'ny fahasalamana, ny fifandraisana sy ny serasera, ny asa fanorenana sy fampivoarana ny foto-drafitrasa ohatra amin'izany ny fanamaivana ny hetra aloha ho an'ny fanafarana na fandranana entana makany Georgie.
fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika fandranana tsokosoko tsy mbola fahita teo anivon'ny seranantsambon'ny Tomasina no saro ny mpiasan'ny fahatseranana teo anivon'ny orinasa iray ny aliny talata tokony ho tamin'ny 7 orarina farany teo. Tsy ino izany fa fanaovana trafika na nikel izay vokarin'ny orinasa Ambatovy nefa ondrana orinasa tsy mpamokatra sy mpanondrana izany avy eto Antananarivo. Araka loharanam-baovaonay androany dia milanja 80 taona mizara amina contenera 3 milanja 20 taona avy ireo nikel saika atao trafika ondrana ho an'ny Pays-Bas ireo. Araka ny fanazavana ofisialy nomen'ny ladoany ao Tomasina, trafika efa voahomana tsara ity tratra ity satria nisy contenera enina nitovy sy laharana ary plan no nampiasan'ireo mpanao trafika izany raha itsika rahampitsy ny andindiny mahakasika izay vaovao izay. Fa vaovao mahakasika ny orinasa mpanjakana Jirama kosa indray ny soratra amin'ny omaly ariva nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny filan-kevi-pitantanana ny orinasa Jirama. Isan'ny mpikambana fantatra tamin'izany ny tany nakavanan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Ajandre Resampa sy ny solitenan'ny primatiora ny kolonely Charles Andrianosoavina ireto farany izay efa ho 9 volana izao no lasa nivelany. Isan'izany ihany koa Imam Ravatomanga izay mpandraharaha iray voatontona nandritry ny tetezamita voatendro omaly. Nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ireo mpikambana 410 ao amin'ny filan-kevi-pitantanana vaovao izay ahitana ny mpanolontsaina ny filohan'ny Repoblika Rachid Mohamed sy Fredy Rajaonera avy amin'ny sehatra tsy miankina ny solitenan'ny ministeran'ny angovo ao amin'ny filan-kevi-pitantanana. Ity ihany koa tsy miova dia Ramatoa Olga Rasamanana. Andro fiasana ny talata 14 Oktobra ho avy izao 45 taona ty aoriana tsy ho ankalazaina ny fahatsiarovana ny andro nijoroan'ny Repoblika voalohan'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Mbola hita ao amin'ny lycée Andohaly ny toerana nanaovana izany etsy ankilany. Tokony averina ny fankalazana io daty mipetraka ho tantara ho an'ny Madagasikara io raha ny filaza ny mpaitantara iray Michel Aranaton. Ny 20 septambra 2017 no nisy ny fitsapakevim-bahoaka nametrahana ny fanontaniana hoe ekeny malagasy ve sa tsy ny mahafanjakana miaradi ao anatin'ny firaisambe frantsay any Madagasikara, izany hoe firenena mahaloe tena fa miaradi amin'ny frantsay ihany. Ny eny no nandresy tamin'izany ka ny 14 Oktobra 2017 andro manatantara ho an'ny Madagasikara, andro nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny maha-repoblikan'ny Madagasikara ary nijoroan'ny repoblika voalohan'ny Madagasikara. Rehefa izany dia tamin'ny io datiny 15 volana Oktobra 2017 rehefa natsoina araka ny didim-panjakana tamin'izany fotoana izany ny ateny mera-paritany dia tao anatiny izay fivoriana izay no nanaovana ny fanambarana ny mahafanjakana any Madagasikara io dia repoblika atao hoe repoblika malagasy. Dia nanomboka teo izany lasa daty nipetraka teo amin'ny tantara io 14 Oktobra io na dia tsy teo azy no tena nanombo izay le hoe fahaleovantena ny Madagasikara izay. Eto amin'ny lycée Andohalo izay nantsona hoe lycée Galeny teo aloha, tato amin'ity toerana antsoina hoe salle des fêtes ity no nanambarana ny fahaterahan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara ny 14 Oktobra 2017 tamin'ny 12 ora latsaka fahefany maraina. Isika moa dia ato amin'ny amphithéâtre ny lycée Andohalo. Ity amphithéâtre ity dia manana ny tantara mampiavaka azy tokoa satria tato amin'ity toerana ity no fivorian'ireo anteniny Rapatra tamin'ny mbola tsy nazahoantsika ny fahaleovantena izany, ary anisany mampiavaka dia tato amin'ity efitrano ity no nilazaina tamin'ny fomba ofisialy ny repoblika voalohany tamin'ny 14 Oktobra taona 1950 ary tato amin'ity efitrano ity ihany koa no nirana voalohany indrindra ny repirenentsika malagasy miaraka amin'ny fampakarana azy mazava ho azy. Mbola voatahiry ato amin'ny ity efitrano ity amin'izao fotoana izao hatramin'ny piano ny tendrena voalohany ny hira-pirenena malagasy, izany hoe teto ny aingany ny ry-tanindrazana Malala voalohany no redonina tao tanatin'ny repoblika ny Fandimby teto. Etsy ankilany raha ny fantatra andro fiasana ny talata 14 Oktobra 2024 avy izao, mitsipaka an'izany ity mpahay tantara iray ity. Ny 14 Oktobra 2024 dia andro fiasana ny talata 14 Oktobra 2024 iray ity.
Raha ny hevitry manokana zany no anontaniana dia tsy misalasala mamaly hoe laza sy tsy ny loatra raha tokony ho isan'ny daty tsarovana ao anatin'ny tantaram-pirenena ny daty ny faha-efatra-ambin'ny ny volana oktobra io fa tsy avela andalo fotsiny satria ny fahampatsiahivana ny daty ohatran'ireny dia mamelona ny tantara izay miendrika ny ho fantatry ny taranaka sy ireo fara amandimby mba tsy ho maty momba izay rehetra nataon'ireo ray aman-dreny taloha indrindra moa izy ity fa hoe mahakasika ny fahaleovantena pirenena. Raha tsy ahivina ny fanaovana tsokonina no nanamarian'ireo ankizy io andro io tamin'ny fotoana nankalazana izany. Ny fankalazana azy io izay ny farana nanomboka tamin'ny taona 1997. Ny fanontaniana mipetraka, inona no antony tsy ankalazana io andro mipetraka ho tantara lehibe any Madagasikara io. Nanapa-kevitra ny fitondrana ankehitriny fa andro fiasana io andro io ary tsy hisy ny fankalazana izany amin'ny fomba ofisialy. Faraky ny fanarahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao tsy azo atao intsony ny mampiasa arina sachet vita amin'ny plastika eto Madagasikara manomboka amin'ny taona 2024 raha nitapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta ny talata farany teo. Ny fampitsarana ny famokarana sy ny fanafaran'izany tsikelikely no enti mantanteraka izany antony ara-pahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana no nandraisan'ny fanapahan-kevitra io raha nambara ny tale jeneraly ny tontolo iainana androany. Eo amin'ny lafiny fiarakarena kosa tsy ny sachet plastika ihany no manimba an-tsena ny arina vita amin'ny tsihy isan'ny mitobaka eny an-tsena ihany koa ny arina vita sinoa. Fanatetiana. Vokatra vita amin'ny plastika hatramin'ny 10 taona eo no vokarin'ireo indostria misafity eto Madagasikara isan-taona. Ny 100,000 dia sachet plastika avokoa noho ny fampiasan'izany efa tafiditra anatin'ny fahazaran'ny malagasy indrindra rehefa miantsena. Noho ny plastika tsy levina raha tsy 100 taonany maro anefa dia mandoto tanàna ny fiparitahan'ireo sachet plastika efa niasa. Ankoatra ny fahatsetsena ny lakan-drano ateraka izany, mety hitera-doza amin'ny fahasalamana ny fikirakirana sachet plastika. Ireny sachet plastika reny rehefa hitondrana sakafo ka mafana be io sakafo hitondrana amin'io misy température ambony be dia mamoaka substance nocive iny sachet plastika iny satria mety miteraka cancer izy io. Rehefa ohatra nefa izy dorana dia mamoaka ndray koa izy entona hafa mihitsy ny anaran'ilay entona moa ohatra hoe dioxine. Io dioxine io koa dia manimba koa izy io ratsy ho an'ny fahasalamana. Tafiditra anatin'ireo antsoina hoe déchets dangereux arak'izany ny sachet plastika. Taorian'ny fifampitoniana teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo orinasa mpamokatra sachet plastika ny 3 febroary 2024 sy ny volana septambra farany teo no tapaka fa atsahatra tsikelikely ny famokarana sy ny fanafarana sachet plastika latsaky ny 50 micron manomboka izao. Ny 1 Mey 2024 arak'izany no fepitoana farany ahafahana mampiditra sachet plastika avy any ivelany eto Madagasikara. Tsy azo atao intsony ihany koa ny mamokatra izany eto an-toerana manomboka ny 1 Oktobra 2024. Tsy ireo arina vita malagasy anefa no azo tombony amin'ity fandrarana tsy ampiasana sachet plastika ity intsony raha ny hevitry ny mpivarotra arina tsihy tetỳ Analakely. Arina tsihy 3 isan'andro eo ny lafony ka 590 ariary no mora indrindra. Ary fantatrao ve manomboka amin'ny herintaona tsy afaka ampiasaina intsony ny sachet plastika eto amintsika? Izay aloha zao mbola tsy fantatro. Dia ahoana fahitanao an'izay? Eny raha hoe tsy izany ka misy izany ilay arina hafa zao ilay plastika dia misy mivoaka an'izay na ny amin'ny sinoa ohatr'izay foana na ny mangazay izany raha hoe ilay sachet izany ajanona dia misy mivoaka na ny amin'ny mangazay na ny sinoa dia raha fanana plastika dia tsy maintsy mivoaka na ny amin'ny mangazay. Tsy voakasika ity fepetra no raisin'ny fanjakan'ity kosa ireo fonosana sakafo vita amin'ny plastika raha nambara ny tale jeneraly ny tontolo iainana hatrany. Mbola tsy vahaolana eto Madagasikara ihany koa ny fampiasana ireo karazana plastika antsoina hoe oxo biodégradable na bioplastika no isika tsy mbola manana milina ahafahana manodina izany sy ny tsy fananan'ny ministeran'ny varotra sy ny seranana fitaovana ahafahana mamantatra ireo karazana plastika ireo. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray nakatoanantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao nodimandry tao amin'ny hôpitalin'ny Dalasy nandraisana azy ilay teratany liberiana voaporofo fa mitondra ny tsimikaretina Ebola taorian'ny Idia an-tany Afrika. Olona 27 ny fanerasera tamin'ny akaiky nanaovan'ny tompony andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana fanaraha-maso akaiky ankehitriny. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24.
Noraisina an-tanana tato amin'ity hôpitaly Dalasity nandritra ny 12 andro ijonikanina ilay teratany liberiana tratran'ny aretina Ebola tany Afrika izay efa nahafaty olona 5,703 amin'izao fotoana izao. Izy no voalohany voapirofo voan'ny aretina Ebola tany amin'ny firenena hafa noho i Afrika. Nody mandromaly ny lehilahy rehefa nanaovana ilay fitsaboana andrana vokarin'ny orinasa Chimerix. Olona 10 akaiky azy ihany koa no efa raha maiso ankehitriny. Olona 7 hafa ihany koa no voalaza fa nifanerasera tamin'ity teratany liberiana ity no efa nandraisan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana amerikanina fanapahan-kevitra hijerena akaikiny amin'ny mety fipotran'ny fambarana aretina. Miorikoditra États-Unis noho ny fianaky ny valana aretina Ebola izay efa tonga ao Eropa ihany koa ankehitriny. Antony nandraisan'ireo hôpitaly maro fepetra entitra amin'ny fiatriana ny valana aretina Ebola no mafisana ny fahafahana mandray ireo marary toy ny ao amin'ny hôpitaly ny New York. Etsekelan'izay no mafisana ihany koa ny fanaraha-maso eny amin'ny serana mpiara-manidina. Araka izany, tsy maintsy mandalo fitiliana amin'ny scanner termika ireo mpandeha rehetra avy amin'ny firenena afrikanina voakasiky ny Ebola. Voapirofo ihany koa izao fa afaka mitondra ny tsimok'aretina Ebola ny alika ary afaka mamindra izany amin'ny olombelona na dia tsy ahitany ireo fambara aretina azy antony namonoana ny alika an'ilay mpitsabo-panampy Espaniola voan'ny aretina Ebola. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity amin'ny 7 latsaka fahefa no narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.